Satria tsika moa zany tanora mifampiresaka. Mety efa nisy zavatra mafy ve natrehanao Le asana ny ranao any, mission nampanaovina za vita. de mbola ao anatin'ny vavaka kely mivavaka ho an'ny hafa. Magnana tokantrano indray amin'ny alalan'ny fandaharana universe, ilay fandaharana mampimaminao iarahantsika mandinika sy mianatra ny soratra masina, fandaharana natao ahy, natao anao tanora, ary mino aho fa vononanao amin'ity androany handray zava-baovao indray amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Te hanontany anao androany hoe rehefa naheno momba ny baiboly ianao, rehefa nijery ny baiboly ianao, de mety raha mametraka fanontaniana hoe inona ny vavaka tena tsara indrindra ao amin'ny baiboly, de azo antoka fa betsaka ny teny hoe ny vavaka nampianaran'ny Tompo, ny rainay izay ny an-danitra. Kanefa amin'ity androany ity eo anatrehan'izany indrindra de tia ilaza aminao fa ny Jaona 17 dia anisan'ny vavaka mihoatra noho ity hoe vavaka nampianaran'ny Tompo ity. Ahoana moa no ilazana hoe mihoatra? Satria Jesosy mihitsy no nanao an'izany vavaka izany. Ao anatin'io Jaona 17 io no misy an'izay hoe vavaka nataon'i Jesosy izay, ary izay no velabelarintsika androany hoe inona moa no votoatiny izany vavaka izay nataon'i Jesosy izany. Manana vahiny manokana antsika androany izay hiaraka hamelabelatra, hamofy an'io Jaona 17 io mba ahafahantsika manovy hoe inona no entiny izany Jaona 17 izany ho an'ny fiainako, inona ny entiny Jaona 17 ho an'ny fiainanao izay mijery izao fandaharana izao. Aza miala ary atolotra anao avy hatrany ny vahintsika de tsy iza izany fa ny Rahalahy Branco. Tonga sao tao anatin'ny fandaharana universe indray Rahalahy Branco ety am-piandohana, de asaiko ianao mba ilaza fohifohy ny momba anao satria betsaka zany ny vahintsika sy ireo izay any an-tokantrano no mba nisy nametraka fanontaniana hoe mba tiana ho fantatry izy ireny ka tsara zany hoe mba mihinan-kena fantatra anarana zany zay eto. Ka zay no mahatonga ny hoe sao de mba afaka milaza ny mombamombanao ianao mialoha ny idirantsika ao anatin'ny fandiniana. Ediary, mankasitraka ny Gaël nanasa Ya. ny amin'ity fandaharana university dia magnatitry ny mbola tsara ho antsika ny tokantrano agny izay mpagnaraka tsy tapaka izao fandaharana mahafinaritra zao, de mamerigny ny mbola tsara ihany koa ny Gaël. Ny tenako moa zany Branco no agnarana varatra ny tegna fiaviagna. Entsika anehoana zany fa ny fandaharana universe de misokatra ho antsika rehetra izay maniry. Etya de efa manatsidika sady hoe anao izay maniry mba hivahina atao fandaharana de azonao atao ny miresaka mivantana amin'ny page na amin'ny laharana izay ho hitanao rehefa avy eo. Hita avy hatrany tsika ao anatin'ilay Jaona 17 Rahalahy Branco. Fanontaniana avy hatrany no hanomboako azy aloha satria itsika moa zany tanora mifampiresaka. Mety efa nisy zavatra mafy ve natrehanao, le mafy tena tenenitsika eto io tena hoe mafy, ary mety raha mba azonao tantaraina kely raha tsy maninona satria indraindray zany eritreretina hoe fiainana tanora zany ohatrany hoe tsisy zavatra mafy tena lalovana, kanefa eto ianao zany sady izara no ampahery. Nanao ahoana ny atrehanao an'izany? Inona ny réaction anao voalohany rehefa nitranga zay zavatra zay? Ya, le fanontaniana aloha mazava ho azy olombelogno de tsy maintsy mandalo raha mafy zay, izy koa mbola olombelogno fogna tsy maintsy andalôvana zay. Ary zay indrindra agnatin'ny ilay lohahevitrantsika niany am'le andininy volagnan'i Jesosy de efa nivôlagna zegny izy hoe eto am'izao tontolo zao nahitanare fahoriana, nefa matokio izy fa za no efa naresa tontolo zao. Mbola ho resantsika misimisy angambany am'zay rehefa avy fa nisy fotoagna nandalôvagna toe-javatra sarotra tamin'ny tamin'ny taonga 2017 tagny. Narary mafy ny olo akaiky ny fo indrindra reny, narary mafy tam'izay fotoagna zay. De rehefa nianatra ny lesona ty moa zegny za de zao zava-mahatsiaro hoe tsy mety za le fomba fivavako tamin'iregny fotoagna regny raha rampitahigny am'le nengan'i Jesosy. Vao nahita an'le Jaona 17 satria tegna nifagnalavitra tam'le nataon'i Jesosy tamin'izay fotoagna zay. Satria tamin'ny fotoagna niatrehagny zay
De nisy tadidiko tsara nisy fotoagna za tafivavaka hoe Jesosy io, kô tsy sitragninahy mamako io, za tsy hagnano an'zao. Lera Efa nisy condition zany tao. Ya, ohatran'ny hoe magnano chantage amin'Andriamanitra zany ianao hoe izy io kô tsy ataonao an'zao de za ranga tsy hanao an'ty. Ohatran'ny hoe le andraikitry napetrak'Andriamanitra aminao zany za tsy mahavita an'io raha ohatra ka tsy sitraninao, tsy esorinao. Zay tao anatin'le vavaka Ya, zay tao anatin'le zany hoe ny vavaka zay nataonao zany tam'zay fotoana zay de nametraka condition mihitsy ary zava-misy anie zany atrehantsika ary za koa misy fotoana hoe efa nanao an'izany ka zay mihitsy manko le mahatonga antsika hoe hijery an'ilay Jean 7:10 teo Branco niresakitsika an'le hoe hoy izy ianao teo hoe tsy nitovy am'ilay vavaka izay nataon'i Jesosy. Azonao velabelana kokoa ve zany zay? Le vavaka nataon'i Jesosy amin'ny Jean 7:10 mahalasa saigny ary mampieritreritra le fomba fivavaka Jesosy satria araka ny efa ny fampizarana teto tamin'ny herinandroany angamba mety efa niresadresagna fa mampita lesona avy nampita lesona mahafinaritra ho an'ny mpianatra Jesosy lesona zay atao hoe tsy ho adignon'ireo mpianatra reny na oviagna satria efa mamaramparagna ny fiaignany teto ambony tany Jesosy tamin'ny fotoagna io ary hainy Jesosy tsara fa efa kely sisa ny fotoagna anagnany. Fahafatesagna no miandry azy, fahafatesagna amin'ny azy fijaliagna le mahatsiravigny indrindra tam'izay fotoagna zay no miandry an'i Jesosy de amin'ity Jean 7:10 ty izy rehefa avy nampitapita hafatra nametrapetraka koragna faraparany tamin'ireo mpianatra anazy ireo de mivavaka izy ary ny mahavariagna am'ilay vavaka nataon'i Jesosy ny hanomboahany azy ataoko hoe tahaka ny ankamaroan'ny vavakantsika ihany. Le hoe mivavaka ho an'ny tegnantsika aloha antsika voalohany indrindra. Zay moa mahazatra antsika rehefa mivavaka de le raha mahahory antsika no entintsika amin'Andriamanitra. Fa na zaigny na tsy zaigny le vavaka nataon'i Jesosy teto tsy le fahafatesagna miandry azy no tegna noentiny. Tsy le zavatra mafy be. Tsy le raha mafy be miambigny azy zay no noentiny tamin'Andriamanitra hoe mafy loatra ty Jesosy na hoe nitaraigny hoe tsy zakako ty, tsy zay no nataon'i Jesosy fa ny mahafinaritra am'le vavaka nataon'i Jesosy aza de raha nivolagniny voalohany hoe vitako ny asa nampiandraky etinao za, ny asa nanirahanao za. Zany hoe karazana manao tatitra amin'Andriamanitra Jesosy hoe le asa nanirahanao le mission nampanaovinao za vitako. Ary aorian'izay tsy lava be aby le vavaka nataon'i Jesosy mahakasiky ny tegnany fa avy hatrany izy de mivavaka ho an'ny mpianatra. Mivavaka ho an'ny mpianatra izy satria mbola tazagny Jesosy tamin'ireto mpianatra reto fa mbola misy tsy firaisan-tsaigny ao, mbola misy fifandirana ao, mbola misy fiebeboagna ao, mbola misy ady seza ady toeragna ao hoe izao ny teo lehibe. Zay no raha hitany tamin'ireto mpianatra reto de mivavaka izy mba ho iray mpianatra, mba ho rain'ny mpianatra, mba hifandefitry, mba hifankatia ary rehefa avy eo tohizan'i Jesosy ilay vavaka ho antsika ihany koa. Zay no anisan'ny manaitra am'ilay vavaka nataon'i Jesosy mampahatsiahy fa tsy rery zany koa atsika. Tsy re mpianatra reo nivavahan'i Jesosy fa atsika olombelogno afara aty zay le niresahany amin'ny 9:20 izy mivolagna hoe ho an'ireo zay mino ahy noho ny amin'ny teniny, zany hoe noho ny amin'ny tenin'ireto mpianatra reto de efa nentiny Jesosy hambavaka. Efa noentiny teo amin'Andriamanitra zay mety ho filagnantsika rehetrarehetra, mahahory atsika. Eo Jesosy mitondra amin'iregny rehetrarehetra regny amin'Andriamanitra, magnelagnelagna antsika eo amin'Andriamanitra. Ary namarana ny azy moa zegny amin'ny raha fintiny, raha somary fintinitsika zegny le Jean 7:10 de mivavaka ho an'ny fiangonana amin'ny ankapobeny izy. Le fiangonana amin'ny ankapobeny noentiny Jesosy hambavaka mba hanagna zay firaisan-tsaigny zay. Zay le efa nivolagniny agny amin'ny Jean 7:10 fa ny fomba ahafahantsika managna firaisan-tsaigny de ny fisian'ny fanahy masina. Le fanahy masigny zay taridalagna antsika amin'ny marigny rehetra, ampianatra atsika ny fahamarinagna rehetra, io ihany koa no afaka mampiray atsika. Le firaisana ihany koa tsy ho tanteraka raha tsy efa miray amy Jesosy aloha ny ologno araiky. Miray amy Jesosy tahaka io le vavaka nataon'i Jesosy tery am-piandohana. Tahaka ny niraisany tamin'ny ray, tokony iraisantsika amy Jesosy ihany koa de mba ahafahantsika mifandray amy maha olombelogno atsika, amy maha fiangonan'Andriamanitra eto am'izao tontolo izao. De zay zegny le vavaka nataon'i Jesosy. Ary zay no mampiavaka le vavaka nataon'i Jesosy amy vavaka fataon'ny ankamaroany amintsika. Fataon'ny ho anahy manokana aloha zegny
raha ampitahaigny am'ty vavaka nataon'i Jesosy ty de tegna hafa mihitsy le nazatra hatram'izay. Ka eo Hafa mihitsy le manko le nazatra mahatonga anahy hatram'izay. somary taitra aloha am'zay fanazavana misaotra raha Brancony am'zay Mhm. satria nasongadinao zany le hoe misy fizarana maromaro Mhm. ao anatin'ity vavaka izay nataon'i Jesosy ty ary eo manko le tiako hidirana kokoa. Mhm. Satria niresaksika teo zao lay andinin'ny fahaefatra le niresahanao teo hoe andinin'ny fahatelo Jesosy niteny hoe ary izao ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao mankalaza anao ety an-tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. De niresaka ianao teo hoe ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy izy nanao compte rendu. Ohatran'ny hoe nisy mission nampanaovina azy de nataony zay compte rendu zay. De eto zao vao somary taitra satria eo ianao manazava hoe zany zao zay vao hoy izy hoe hay possible marina kay zany hoe azonao atao tsara ao anatin'ny vavaka ary anisan'ny zay zao tsy voaresakitsika tany anatin'le hoe raha mianatra an'le hoe rainaiza any an-danitra isika. Mhm. Mety tsy hitantsika any le compte rendu zay fa eto indray de hafa mihitsy lay endriky lay vavaka izay nataon'i Jesosy araka ny teneninao hoe Andriamanitra ho vitako ange le asa izay nampaniranao ahy. Raha raisiko am'le ohatra andavanandroko zany zay de le hoe anisan'ny vavaka tsara sy tokony atao zany ny hoe Andriamanitra o, androany afaka mitantara mihitsy zany ianao, manao compte rendu mihitsy zany ianao. Za tany am-pianarana nifantoka tsara, efa vavaka zay zany. Fa teo manko zao tsika le niteny hoe rehefa misy zavatra mafy atrehanao de réaction voalohany mivavaka. Ia. Ary hatramin'ny tsy kristianina aza, ny réaction voalohany rehefa misy zavatra mafy de Andriamanitra io. Mhm. De nefa ny Tsy hoe miverina am'le niteneninao teo mihitsy aza zany hoe misy zavatra tena voaray ao anatin'izay. Ia. Jesosy moa zegny namela ohatra ho antsika. Ah. Amin'ny fomba amam-panao jiaby, amin'ny fomba fiainana maha-kristianina, Jesosy namela ohatra antsika am'zavatra rehetra. Ary am'vavaka de io zegny ny vavaka tsara indrindra nasehon'i Jesosy, ny fomba fivavaka tsara indrindra zay tokony ianarantsika. Mety maro amintsika zao matetiky maharegny le citation-na mpanoratra kristianina raiky igny hoe ny vavaka hozy de famboragna ny ao am-po tahaka amin'ny sakaiza tiana indrindra. tiana indrindra. De zay indrindra le nataon'i Jesosy eto. Tahaka antsika le miresaka Mitantara journée zany. journée-nao amin'ny sakaiza namanao akaiky anao indrindra de zay le nataon'i Jesosy teto. Zay nahatonga azy vao nanomboky nivavaka izy de le hoe le zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy vitako an'izy igny. Fa zay zegny le olagna antsika rehefa mivavaka, za aloha zegny no azoko koragny eto fa za rehefa mivavaka de io mahalagna voatonony hoe navita an'izao za androany, retoreto no nataoko androany de ohatra hoe mba tiany tsy vitako androany de mba hifonagna amin'Andriamanitra zay tsy vita. Matetika adinontsika zay raha zay. Fa avy hatrany antsika rehefa mivavaka indrindra rehefa tojo zavatsarotra karaha niaignan'i Jesosy teto. Ary zay mahatalanjona am'le vavaka Jesosy, mavesatra ane zegny hoe efa fantatranao hoe afaka fotoana fohy ho avy ny miaramila hisambotra anao am'fomba mahatsiravigny, ho kapoana, ho faty anao nefa mbola tsy zay ny fantohan'ny vavaka Jesosy. Ho antsika nefa rehefa tonga tojo zavasarotra zay atsika de avy hatrany tonga de mitala hoe mafy ty Jesosy e. Mba esory. Zay no ambity mbavaka atsika ao anatin'le vavaka tonga de mitalao an'le zavatra mampahory atsika. Ary le niteneninao teo mihitsy nge le izy hoe rehefa raha tsy vahanao ty de zao ary io avy eo. Ohatran'ny hoe mametraka le condition ianao rehefa zay le any. De anisan'ny ohatran'ny miverina ao anatin'izay mahatsiaro ao anatin'izay le hoe Jesosy ahoana moa zany ilazako an'izany, le hoe hiatrika zavatra mafy be izy de iverenao kely zany le hoe raha am'le situation antsika raisiko exemple zany hoe ianao zany misy zavatra mafy be atrehanao de avy avany de ianao zany problemako mety hoe kelikely raha ampitahaina am'le anao. Ohatran'izay zany ty zavatra natrehan'i Jesosy sy ny mpianatra ty de avy avany sady miteny hoe tantara an'le problemako zany zao. Raha ny réaction normale en tant que ny majorité an'ny olona zany jerevantsika
de mety ho sarotra aminazy ny hoe ao fa hoentiko am-bavaka mihitsy aloha ajanoko mihitsy aloha ny ahy fa ovatsika aloha ty problème anao ty. Ohatran'izay nge zany ty situation Jesosy ty raha le fanazavana nentinao teo satria ny tena teo hoe kelikely kokoa ny fotoana laniny raha jerentsika zao ty vavaka nataon'i Jesosy ty 4 nataony ho an'ny tenany. Fa le ambiny nefa misy 9 ao, ny ambiny nataony ho an'le hafa. Ie. Zay le fiainantsika olombelona. Matetika raha ampiako kely le ohatra noentin'ny Gaël teo. Ny mahazatra raha ohatra hoe misy olo mitantara problème avy agny, mitantara problème, matetiky ny afaran'igny rehefa mandray fitenenana le olo araiky de mitantara za koa anie mba zao no iaignako hoe ohatra zao no iaignako, fa tsy tonga de hoe mivavaka ho an'le olo. Zay aloha zany ny zavatra iainantsika matetika tanorantsika de zay matetika iaigna. Am'le namagna rehefa mitantara problème, za io koa anie mba misy problème karaha zao tantaraintsika. De miaraka avoaka hoe daholo am'zay miaraka avoaka eo rehefa avy eo de fa tsy zay le ampianaran'i Jesosy antsika eto. Fa tsy zay le ohatra navelan'i Jesosy ianarantsika mpagnaradia azy. Nataon'i Jesosy dia nivavaka ary nanokana fotoagna lava kokoa izy ivavahagna ho an'ny hafa, ivavahagna ho an'ny mpianatra mba hanagna firaisan-tsaigny. Ary zay no ampianaragna antsika raha mbola andray ohatra koa tsika matetiky ndraikindraiky misy ologno mivôlagna hoe mahita hoe mivavaka ho anao e. Fa regny ologno regny mahalagna ny tegna hoe magnatanteraka an'le vavaka e. Ny ankamaroany aloha zegny tsy mahatsiaro ambavaka le olo niteneny hoe mivavaka ho anao e. Fa adignony igny rehefa mivavaka izy satria le nizahontsika zegny tegna mibahana ao agnatin'le vavaka ataontsika. Fa eto Jesosy de mampianatra antsika hoe zava-dehibe ihany koa ny mivavaka ho an'ny hafa. Ary tokony hanokanantsika fotoagna ihany koa mivavaka ho an'ny hafa. Na mety olo tsy fantatrao io na olona fantatrao ao agnatin'ny filàgna de hoentigny ambavaka regny rehetrarehetra. Tahaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany, mifampivavaka. Ary mbola naverigny Jakoba moa izy io, Jakoba rehefa nanoratra agny amin'ny Jakoba, bokin'i Jakoba agny de hoe mifampivavaha ianareo mba hisitrana. Ilaintsika ihany koa zegny le mifampivavaka, manokagna fotoagna be mba ahafahana mifampivavaka hitalahoagna amin'Andriamanitra agnatin'ilay olagna mavesatra. Ary izy io zegny rehefa tegna atao fagnandramagna izy io mahatsiaro maivagna anao. Ohatran'ny hoe rehefa mivavaka ho an'ny hafa anao zany hoe ohatran'ny navelanao aloha le ninao igny, le nitao mavesatra anao teo igny de ny an'ologno aloha nentinao, ohatran'ny hoe mahatsiaro maivamaivagna ho azy zegny anao rehefa tegna magnandrana an'zay zegny anao amin'ny fiaignananao. Ohatran'ny adignodignonao agny lasa adino le anao. Le anao mahatsiaro filaminagna indrindra fô na regny anao avy teny nisy nivôlagna anao avy teny nisy nagname retour hoe le vavaka noentintsika igny anie nivaly de tegna fifaliagna ho anao zegny zay. Raha ohatra hoe iaigna ataontsika pratique le izy de tegna mahafinaritra. Tena zava-dehibe tokoa zay noresahan'ny Branco sy nozaraina tamintsika zay satria tao anatin'izay tapany noresantsika zay zao tsika de efa nahita hoe ny vavaka de anisan'ny tena famborahana ny ao am-po. Tsy voatery eo zany le hoe mangataka fotsiny ihany, zay manko zao zavatra tena voaraiky be teo le hoe tsy tena mangataka fotsiny ihany fa tena expose eo mihitsy. Fa navitan'izao Jesosy, nanao an'izao tatsy, nanao an'izao tantara eo le zavatra tsara, tantara eo ihany koa ny zavatra mety hoe tsy nety. Ary eo anatrehan'izay ihany koa ankoatran'izay de mbola ao anatin'ny vavaka kay le mivavaka ho an'ny hafa satria manamaivana anao izany. Misy point araiky mbola tiako tsindriagna hely agnatin'ilay vavaka nataon'i Jesosy. Le tary tam-piandohagna le hoe izy nivavaka ho an'ny tegnany. Agnisan'ny raha nitsindrian'i Jesosy tao agnatin'ilay vavaka koa le hoe ny faneken'ny mpilagnanan'Andriamanitra. Satria izy rehefa nivavaka de izy hoe tonga ny fotoako. Tonga ny fotoako zany hoe nekeny Jesosy hoe tia ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Ny fiasa nomenao ahy. Ie. Tsy nitady raha hafa eky izy hoe aleo mbola hitatra kely. Ohatra hoe mbola hitatra kely le fotoagna fa mbola tsy vognogno za. Tsy nitady raha hafa izy fa nekeny le planin'Andriamanitra. Zay ihany koa afaka ianarantsika zegny zay. Indraindray mety ho sarotra mitady zavatra sasany. Le agny koa hoe ty planin'Andriamanitra ty
io moa zegny le tegna ilantsika le fanahy masina mampahafantatra antsika koa hoe an'Andriamanitra ve ty planina ty sao de mba le anahy ihany tereko ho Matetika ny an'Andriamanitra. fitrangan'izy io reo anaty fahoriana. Betsaka no tsy manaiky. Ary eto Ia. nefany raha jerentsika ty vavaka Jesosy ty arak'izay nambaran'ny Branco zay de tena hoe fanekena an'ilay planina. Hoe misy zavatra efa nataon'Andriamanitra ary ekeko. De ao anatin'ny vavaka koa no anehoanao fa manaiky ny planina zay nataon'Andriamanitra. Oui. Ianao. Ary zay indrindra le partie anankiray ao anatin'ilay vavaka, eo le hoe famboragna ao am-po amin'Andriamanitra, fa eo ihany koa le fahaizantsika mihaino an'Andriamanitra. Zay le partie resantsika teo hoe manaiky ny planin'Andriamanitra zay mahay mihaino ihany koa zegny antsika anatin'ilay vavaka. Fa matetika antsika faly mamboraka le ao am-pontsika fa tsy mihaino hoe inona ny retourn'Andriamanitra, inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko, aiza ny tian'Andriamanitra hizorako. Ilaintsika ihany koa zegny mianatra an'izay. Mila mahay mihaino an'Andriamanitra, tsy famboragna ny ao am-pontsika ihany fa le fahaizagna mihaino an'Andriamanitra ao anatin'ilay vavaka. Zava-dehibe zay. Somary hivadika kely any amin'ny lafiny misy ny resahantsika teo Branco. Lay hoe Jesosy nivavaka ho an'ny tenany, nivavaka ho an'ny mpianany. Zay manko zao ny resahantsika. Fa niresaka ianao tamin'ny tapany fahatelo fa Jesosy mivavaka ho antsika. Ho antsika amin'izao fotoana izao. Nisy moa lay andinin'izay niresahanao teo ao amin'ilay andininy efatra amby roapolo. De hoy izy hoe raha io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanondrena n'izao tontolo izao. De misy an'le hoe nefa tsy ho an'ireo ihany ny angatahako amin'ny andinin'ny faharoapolo fa ho an'ireo izay mino ahy koa no miteny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho ao aminao mba ao amintsika koa izy mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Zava-dehibe ohatran'ny mahafinaritra ny mieritreritra an'izany fa hay Jesosy tamin'izany fotoana no efa nivavaka ho anahy. Le mahatonga na miverina kely amin'izay mantsy de ny cas misy ndray ohatra zany satria tanorintsika eto no mifampiresaka. Misy fotoana zany za zao rehefa manao zavatra ohatra hoe andeha hi-voyage ianao de mivavaka, andeha hanao an'izao ianao de mivavaka, andeha hanao an'izao ianao de mivavaka, de hanao an'izao de misy olona zany manana an'izay fanandramany zay. Ary ny fahatsapako azy fotsiny zany ao anatin'izay mahatonga anahy metraka an'ilay fanontaniana de le hoe indraindray rehefa misy zavatra miklôsy ohatra tsy nivavaka zany niala tany an-trano de nisy zavatra miklôsy de hoy izaho hoe satria za tsy nivavaka de nisy an'ity nitranga. De or zany noho izay zavatra izay de lasa mieritreritra indraindray hoe ilay vavaka izay ataoko no mahatonga an'ilay fiarovana be dia be, le filaminana be dia be eo amin'ny fiainako. Fa tsy de nifantohan'ny saiko loatra le hoe aiky misy Jesosy mivavaka ho anahy, Jesosy manelanelana. Eto manko ianao miteny an'le hoe Jesosy nivavaka ho anahy. Eto aho mbola tsy hoe fantatry Jesosy hoe mbola tsy miaina miaraka aminy akory. Fa hoy izy hoe nefa tsy ho an'irety mpianatra reto ihany no angatahako fa ho an'ireo izay mino ahy. Zany hoe efa nisy vavaka nataon'i Jesosy ho anahy. Eo anatin'ilay exemple niraisiko teo mihitsy zany no tiako hoe hitondran'ny Branco fanazavana kely satria indraindray mety mivaona zay zavatra zay. Lasa mieritreritra aho hoe le vavaka ataoko no tena important. Ie. Mpahazony maro tokoa zay ohatra nentin'ny Gaël zay. Le fieverana hoe raha vao misy zavatra anankiray mahazo de satria tsy nanao an'izao aho, de satria tsy nivavaka tamin'ity fotoana ty, de satria nisy mety ho marina. Mety ho marina. Fa zay mihitsy le fandrika ao anatin'le izy le hoe tsika mihevitra hoe le vavaka ataontsika no tena important. Tena hoe namonjy atsika na hoe nanavotra atsika na hoe nampahomby atsika. Nefa any amin'ny andininy hafa ny Baiboly de mivôlagna fa na ny vavaka zay ataontsika aza tsy haintsika, tsy haintsika. Ary mbola reformulen'ny anjely izy igny ahafahana mitondra azy eo amin'Andriamanitra. Ary zay indrindra no
mahafinaritra am'le tapany niresantsika tapany fahatelo am'lay andinina lay fahafantarana hoe Jesosy mpagnelangelana antsika eo amin'Andriamanitra. Ary tsy voa niany zegny zay zavatra zay fa hatram'izay zegny efa niantsehatra an'izay andraikitra zay Jesosy, an'izay asa zay Jesosy. Ary tamin'ny fotoana nivavahany ho an'ireto mpianany reto, de tsy nionony tam'lay mpianany hita maso teo fotsiny izy fa efa nentiny ambavaka zaho, efa nentiny ambavaka ianao, tsika mpijery, efa nentiny ambavaka. Ary zay vavaka nataony Jesosy zay, izay ny zava-dehibe indrindra. Zany hoe tsy lay vavaka ataontsika ny tegna zava-dehibe. Zay koa tsy mamporisika antsika hoe tsy hivavaka, fa mifanohitra am'zay, vao maika ary antsika tokony hanamafy ny fiainam-bavaka. Fa aorina eo am' Jesosy ny finoantsika. Jesosy no manao ny fanelanelanana, Jesosy no miaro atsika, Jesosy no miahy atsika, Jesosy no mamonjy atsika. Fa tsy lay vavaka ataontsika akory no mamonjy atsika. Fa ireny ary mbola amboarin'i Jesosy, mbola reformuleny eo anatrehany ray mba azahoana valiny araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka le niresantsika teo. Misy teny manko tsaroako manao hoe fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. De eo mihitsy zany mahatonga anao ohatrany lasa miverina ao anatin'izay fanazavany Franco zay hoe ary ohatrany tena zay marina tokoa le izy le hoe rehefa Jesosy mivavaka ao anahy, Jesosy marina. Jesosy lay marina ka ny vavaky ny marina, ny vavaky Jesosy de mahery indrindra. Ka ny tokony hifantoko be kokoa zany de le hoe ay Jesosy mivavaka ho anahy. De zay le hoe manantona eo am' Jesosy mba ahatonga anao zany hoe mba hahatonga an'le sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka eo am' fiainanao. De averina am'le noteninao teo le hoe zany anefa tsy mahatonga antsika hoe aza mivavaka. Fa rehefa mieritreritra an'izay zany de ohatrany mahita sary anohatra am'le hoe aika e zany ny vavaka de tsy hoe fanerentsika an'Andriamanitra hanatanterahana an'lay sitrapontsika, fa ny vavaka de raha radio zany izy de ohatrany hoe fanodinana anao hahazo an'lay onde, hahazo an'lay onden'Andriamanitra. Ianao zany ny amboarina ao anatin'le vavaka, fa tsy hoe Andriamanitra no sotominao aty am'le fréquence anao, fa ianao no ahodina. Hoe ohatrany hoe manaiky volavolainao Andriamanitra, ahodina mandra-pahatonga anay eo am'le fréquence izay misy an'lay valim-bavaka. Oui, zay indrindra. Satria na ny mpianatry Jesosy any mbola tsy tonga tamin'ny zay sehatra zay tamin'ny fotoagna io. Fa efa taty aoriana niakaran'i Jesosy tagny an-danitra moa zegny rehefa nandray ny fanahy masina de zay vao niaina an'le vavaka nataon'i Jesosy reto mpianatra reto. Ary zay aloha le anamafisan'i Jesosy mamerina kely manamafy an'le hoe Jesosy mivavaka ho atsika. Zay le namafisan'i Jesosy le hoe le firaisana aminy. Raha miray amiko ianareo, fa niresantsika tany amin'ny lesson taloha tagny moa zay, tamin'ny loha hevitra antsika taloha tagny. De zay le mbola anamafisan'i Jesosy hoe mila miray aminy atsika, mila misy fandraisana entiny tahaka ny raisany tamin'ny ray. Zay ny tokony fandraisantsika amb' Jesosy, zay vao tanteraka amintsika le sitrapon'Andriamanitra. Ary mahay ny zavatra rehetra moa tsika ozy rehefa misy firaisana ety eo aminy. Zay le niresahan'i Gaël teo hoe amboarina, tsika mihitsy le amboarina ao anatin'ilay vavaka. Tsy Andriamanitra zany no terentsika hanaraka ny sitrapontsika, fa tsika no amboarina mba hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hamonjy an'le fréquence mba ho tahaka an'le vavakan'i Jesosy le manaiky hoe manaiky le planin'Andriamanitra, manaiky le planin'Andriamanitra. Fa matetika mantsika rehefa tsy adinontsika fa le tontolo hevitra antsika eto le hoe ao anatin'ny toe-javatra sarotra, ao anatin'ny fotoana mangidy, fiafaran'ny fiainan'i Jesosy, de ao anatin'izay toe-javatra zay raha tsika no miaina azy de indraindray tonga de mambosika le raha mampavesatra antsika igny atsika iny tegna entintsika eo am' Jesosy, entintsika eo amin'Andriamanitra. Fa eto zany de amboarigny mihitsy atsika mba hamantatra ny planin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia hagneky zay planin'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainantsika. Manao ny hafa ho ambony ihany koa. Hifantoka ao amin'ny hafa. Eo am'le nitenanao teo hoe eo anatin'ny tontolo-kevitrintsika hoe zavatra mafy no hatrehany. De misy an'ilay
andininy fa 5:10 le hoe izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'zao tontolo zao fa ny hiaro azy amin'ny ratsy. Vavaka nataon'i Jesosy teto tena hoe zany hoe tsy hoe raha ratsy akory zao tontolo misy antsika zao de tsy hoe ho sontomina miala eo am'le ratsy ianao. Ianao zany tsy hoe tsy hisy zavatra ratsy hitranga, tsy hoe tsisy fahoriana azo anao, fa Jesosy kosa nefa mivavaka ny mba hiarovana anao ao anatin'izany toe-javatra zany. De tena mahafaly, maharavoravo. De zay moa le resahany ato hoe tsy naman'izao tontolo zao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo zao. De ny tena tiako indrindra ao anatin'ity jaonatoko fahafito ty de le andiny fahafito manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Aika Jesosy tena mivavaka amin'Andriamanitra mba hahatonga anahy ho masina, mba hahatonga anao ho masina, mba hahatonga antsika ho masina, fa tsy hoe mba hahatonga antsika ho sambatra. Eo ihany zany ohatriny hoe tsy tena priorité le hoe hahatonga anao tsy hisy problème, fa priorité le hahatonga anao ho masina. Ie, raha tonga am'zay stady zay mantsy tsika de ohatrany hoe tsinitsinina amintsika reny ambiny reny, le problème, le olona rehefa tonga am'le stady hoe masina, le masina tahaka an'Andriamanitra. Ary azo atao zany zay. Matoa zany zay no entiny Jesosy hambavaka. Azo atao ho an'ny olombelona tsirairay avy tsy ankanavaka zany zay. Hoe azontsika atao ny ho masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary efa nentin'i Jesosy hambavaka, izaho sy anao moa zany. Inoana fa ho tanteraka amintsika io vavaka nataon'i Jesosy io raha manaiky amboarintsika, volavolaintsika dia ho masina ihany koa tsika. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nefa no ahafahantsika miroso am'izay dingana zay, mandalo zay dingan'ny fanamasinana zay tanteran'Andriamanitra. Io moa zany asan'Andriamanitra le manamasina. Tsy asantsika zany io fa ny anjarantsika le manaiky. Manaiky foagna ny anjarantsika hoe manaiky ho amboarina, ho volavolaina fa Andriamanitra manatanteraka an'ilay fanamasinana eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny teniny. Ary mahafinaritra ty vavaka nataon'i Jesosy ty ho an'ny olombelogno tsiraikiraiky avy tsy ankanavaka zegny. Antsika jiaby nagnanaovan'i Jesosy lay vavaka. Ary amafisoko kely le tapany teo hoe Jesosy nivavaka tsy hampialatsika eto am'zao tontolo zao. Fantany fa ratsy zao tontolo zao. Tsika nefa tsy naman'izao tontolo zao koa nefa ozy na de zany aza. Fa nivavaka mba ho hisy fiarovana, ho arovana na de mbola eto am'zao tontolo zao aza antsika ankehitriny. Fa amy tapany faha 420 izy zay vao mivavaka hoe tiako raha mba ho any amiko am'zay. Zany hoe ho avy ny fotoana ho esorin'Andriamanitra eto amintsika. Fa mandra-paha aloha zany dia etontsika. Na de misy ny ratsy de eo ny fiarovan'Andriamanitra. Zay koa tsy midika hoe mety tsy marary tsika, tsy misy problème tsika. Na de misy aza reny rehetrarehetra reny de le fiarovan'Andriamanitra eo mandrakariva. Miaro antsika manatao izay ratsy. Mahafinaritra. Mahafinaritra le fiaran'Andriamanitra. Mamarana izao fandarana izao isika. Zava-dehibe izay fandiniana izay. Mino fa zava-dehibe ho anao tany tokantrano ary misaotra ny koa isika satria anisan'ny nampianatra zavatra lehibe tokoa izay hoe vavaka nataon'i Jesosy izay. Niresahantsika teo le hoe ao anatin'ny vavaka izay ataonao satria tiako raha mba hanao fanandramana ianao. Izao fandarana universe izao dia anisan'ny fotoana izay natao mba hanamasinana. Ary mino fa ao ambadika izao horonan-tsary izao de misy fanahy masina miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manamasina anao izay miaino sy mijery izao fandarana izao. Tandroany isika de nahita fa manokana fotoana bebe kokoa amborahana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay vitanao. Manokana fotoana bebe kokoa hitondrana hambavaka ny olan'ny hafa noho ny anao. Manokana fotoana bebe kokoa hanekena ny vavaka izay ataon'i Jesosy
manokana fotoana bebe kokoa hanekena ny planina izay nataon'Andriamanitra, hahafantarana hoe inona ny planina nataon'Andriamanitra ho anao, manokana fotoana bebe kokoa hanekena n'ilay fiarovana izay ataony ao anatin'ny vavaka. De mino aho fa iova ny tonom-bavakantsika manomboka izao amin'ny alalan'izay vavaka izay, ka mba hanao fanandramana vaovao indray zaho sy ianao amin'izay fiarahana amin'Andriamanitra izay. Mamarana antsika Branco, inona ny azonao ambara mialohan'ny hanan-katonantsika tanteraka izao fandaharana izao? Ny tsindriako farany angamban'ilay hoe Jesosy manelanelana antsika. Zava-dehibe zany zay lesona anankiray zay ilay nampianaran'i Jesosy antsika. Mety ho fahazarantsika tsirairay avy ny mangataka ny hafa, mangataka ny pasteur, mangataka ny mpitondra fiangonana hoe mba hoento am-bavaka. Fa ny tena zava-dehibe androany dia azontsika tsirairay avy atao manatona ny seza fiandrianan'ny ray, mangataka amin'ny Jesosy fa Jesosy le tena mpanalala. Ilay efa nivavaka ao antsika ary mbola mivavaka ao antsika, izy no efa namonjy antsika, izy no efa nitondra ny fahorintsika rehetrarehetra ary mbola nampanantena fa hiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka sahio manatona an'i Jesosy aboraho eo aminy tahaka ny amin'ny sakaizatina izay mavisatra amintsika ny olantsika araka ny formule zay nampianariny antsika teo tamin'ny alalan'ny vavaka zay efa nifitian'ny Gaël tamintsika teo moa zany ny fomba fanaovana n'ilay vavaka araka ny ohatra navelan'i Jesosy. De mino aho fa hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika tanora tsirairay avy izany ohatra navelan'i Jesosy zany amin'ny fomba fivavaka, ary atsapatsika fa aika i Andriamanitra io tena mamaly vavaka ary tena miaino ary tsy lavitra antsika izy io. Amen. Mankasitraka to. Eny ary sy dia izany indray no manakatona ity fandaharantsika androany ity. Ity am-pamaranana dia tiako ny miteny aminao fa misy mivavaka ho anao. Ary io mivavaka ho anao io dia tsy olombelona fa tena ilay eo ankavanany ray. Dia tsy iza izany fa ilay Jesosy, ilay tokana marina. Ary mbola miverina amin'ilay teny teo ihany hoe fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Ka raha tia hita valim-bavaka ianao dia ataovy azo antoka fa tonga eo amin'i Jesosy ny etaetanao ary tsarovy fa misy mivavaka ho anao. Hivavaka isika marana ity fotoana ity ary mampanantena anao fa amin'ny herinany toy izao indray dia hiaraka indray tsika ao anatin'ny fandinihana hatrany ny fanohizana ny fandinihana ny bokin'ny Jaona. Aza misaraka miaraka amin'ny fandaharana Universe fa izao fotoana izao dia ahafahantsika miaraka mandalina sy mandinika ny soratra masina, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra ny amin'ny izany telinao mamy izany, misaotra ny amin'ny Jaona 7:10 izay nampianaranao anay, nampatsiahivanao anay androany fa misy mivavaka ho anay. Ary io ilay mivavaka ho anay io dia ilay Jesosy marina, ilay Jesosy masina. Ary izany vavaka mahery indrindra izany dia ataovy tsapanay Andriamanitra, ataovy hianteheranay ka ny fanoratena izay ataonay tsirairay avy any anatinay any amin'izao fotoana izao dia raiso izany. Jesosy io malemy izahay fa mba ento am-bavaka mba ento am-bavaka tahaka ny mpianatra, mba ento am-bavaka izahay. Ka ao anatin'izao vavaka izao dia ianao ny hikasika ny fo, hikasika ny saina izay eto amin'ny fandaharana, ireo izay miaina any an-trano dia mba ho kasihana manokana. Misaotra Tompo, izany no vavaka tonoko sy angatahako ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.